Mbola eo amin'izay daranja bola lavalava izay any mialoha iny lalao famarana ho an'ny firaisana fahadimy sy fahatelo iny dia niakatra kianja ihany koa tamin'ity tolakandro ity ireo makitranay na ny ex-makimo ny fomba filaza azy izay mikatroka tamin'ireo ekipan'ny Légion avy any Frantsa ary zareo avy any Légion avy any Frantsa indray dia ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra any ivelany izay efa tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy moa no mandrafitra ity ekipan'ny Légion ity resin'ny malagasy ny ex-makimo zany tamin'ny isa 27 ry zareo avy any Frantsa tamin'ity fihaonana ara-pirahalaina androany ity. Ny makitranay ny tamin'ny isa mazava 27 ireo mpilalao an'ny Légion avy any Frantsa. Ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra any Frantsa moa no mandrafitra ny ekipan'ny Légion izay isan'izany ry Jason sy Régionio ry Franky ary ry Dedel. Amiana bola! Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia fanitarika tamin'ny isa 8 ny ex-maki. Mbola ao tsara ny traikeva ho an'ny mpilalao an'ny ex-maki na dia somary efa tsy dia ampy loatra intsony aza ny vovokaina entina miady. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanindry mafy ny Légion ka nahatonga baolina nentanana ihany koa tamin'ny alalan'ny Franco. Taorian'izay dia nanindry mafy indray ny ry Erika Rief sy ry Nesta avy eo amin'ny ex-maki ka mbola nahatonga baolina nentanana indray. Tsy nivokatra teto ny zava-dehibe hoy ireo mpilalao fa ny fifankatiavana sy ny fampizarana traikefa ary ny fahatsiarovana ny taloha ny tena nahafinaritra. Mba fitaizam-batana aloha voalohany indrindra mba fitaizam-batana eny mpilalao teo amina sanam-pinarina eny taloha nefa somary efa najanona kely izy teo ary miverina fitaizam-batana zany tena izy satria mba manampy an'zareo le mpilalao any Frantsa satria ny tenako mba mpilalao teto any dia ny afatra dia mba tiako mba satria za efa olona ao anatin'ny famonjena zany a tiako ampitanandreo mpilalao rugby rehetra reo zany dia tia anazy Jesosy Kristy zany tsisy tia noverina anankiray fa manasa andreo mpilalao rehetra amin'ny rugby reo mba hanompo an'ny Jesosy zany na dia milalao raha tsy maninona fa manompo an'ny tompo zay zany mba afatra ho antsika malagasy rehetra. Izy moa zany efa hoe fitazaina zany izy fa mba hoe tafon'ny bakela teorina zany tena Niova be zany lalao rugby malagasy mivoatra be mihitsy na eny ambony terrain rehefa hitako fa lasa baolina ny tena lalaovina fa tsisy ohatran'ny taloha intsony hoe manenjika olona ohatr'izany. Zavatra tiako tenenina koa niova zany a tampoka zany tamin'ny fiainako dia voalohany a nanao baolina tsy tao dadatoanay lavabola zany ohatrany hafahafa tamiko le nanao tamiko satria matetika izy teo foana dia ny zavatra vaovao hoe avany velany gamba dia hoe hatsara-posy ny fifankatiavana baolina tsara foana. Firariana ataony Jason any rugby malagasy. Firariana zany dia mba lasa lavitra nananteny zay hoe alao coupe du monde tsika tamin'ity nefa angamba andray androany mbola tsara ny fahaizana sy ny fitiavana ny lalao ity satria efa manomboka zao zany le iva teo dia hitantsika eo zany ny finale rehefa avy eo efa hanomboka ka tsy maintsy reny ny Mbola nanome toko moa ny mpikarakara fa atao isan-taona ity faninanana ity.